Anohy ny fianarantsika indray amin'ny tian'ity vavaksika. Andriamanitra ray feno fisaorananao zahay anio. Tao aminao indray afaka miara-mipetraka, miara-manokana fotoana hiainonanao. Misaotra indrindra Tompo fa tsara aminay mihitsy ianao. Ianao mihitsy ny tsara sady mpanao tsara dia henonay be amin'ny fiainanay amin'ilay atsipiriandreny. Misaotra mitondra anay tombo ao anatin'ny fiainam-pinonay dia ao anatin'izay herinandro maromaro izay dia henonay mihitsy hoe mitombo zahay sa mino anao sa mandroso ao anatin'ilay finoana androan'izay mbola tena te handroso indray sady te hianatra n'izany hoe mampandroso ny hafa zany ihany koa anatin'ny fiainanay dia miasa fendray ary ao anatin'izao fotoan'izao fonay sokafanay ao anatrehanao Tompo dia ianao fanamasina ianao Andriamanitray manazava an'izany ao anatin'ny fonay izany. Dia ninonina mety alokaloka kely maizimaizina ny misisisiny rehetrarehetra ny hazavainao dia tena afaka ho tafaray tsara aminao Andriamanitra ilay Andriamanitra mazava izahay dia afaka mandroso tsara hitanay avokoza mety hoe sakatsakana mahatonga anay tsy afaka mandroso dia mitenena aminay amin'izay tranga misy eo amin'ny fiainanay izao dia fantatro mihitsy Tompo fa manakambara manokana aminay ampahirezana anay hitariana anay hoe aty indray ny lalanao dia mety izahay mitenena aminay fa vonina iainonao zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tanjontsika sianao amin'ny tsy taona ity mitarigetra mpiainantsika dia ny hoe mba ny ho voninahitra Andriamanitra ataontsika ho voninahitrytsika izay ilay izy ataontsika ho voninahitrytsika ny ankasitran'Andriamanitra antsika ny ho ankasitran'Andriamanitra izay ilay fiainantsika raisintsika amin'ny Korintiana 4:5-7 dia mifampatsiahatra antsika fa tsy afaka mahazo sitraka na inona amin'Andriamanitra tsika raha tsy amin'ny finoana dia izay ny antony hoe hianarantsika sianao an'izay hoe miaina finoana sahy vivre une foi audacieuse miaina amina finoana sahy herinandro fahenontsika sianao anio ny zavatra resahantsika andio dia hoe anao sa manolo-tena izay manolo-tena izay mihitsy ny teny fanalahidy mot-clé antsika sianao androany say manolo-tena handroso miditra mihitsy ianao zany androso sy ampandroso ny hafa say manolo-tena androso sy ampandroso ny hafa izay ilay lohahevitrytsika amin'ity an'ity. Herinandro fahenontsika sianao hiata aminao dia tsy haiko hoe aiza ho aiza ianao zany zao amin'izay fiainana ny finoana sahy zay aiza ho aiza ianao manahoana rehefa tonga ny tranga amin'ny fiainanao inona ny ataonao move azafady mbola hoentin'ny tahotritsika hitanao rehefa nitahotra ny mandeha aty anatintsika dia lasa le trangam-piainana no avelantsika miatra amintsika dia zay ateraka le tranga eo fotsiny dia zay ny ainanao zay fa tsy raisinao an-tanana rehefa mandeha amin'ny finoana zany tsika dia raisitsika tanana le tranga fa tsy hoe le tranga no mibaiko ny fiainantsika dia eo mihitsy zany tiako anontaniananao hoe aiza ho aiza ianao zany zao tao anatin'izay fotoana ny anarantsika izay movenao rafako mbola tena hoe fiainana feno tahotra dia avelanao miatra aminao fotsiny trangam-piainana efa anteneniko anao teo aloha fa averiko aminao ihany hoe ny fiainana kristiana dia tsy resaka hoe réaction akory tsy hoe rehefa misy zavatra dia tonga ianao dia mihetsika vokatriny zavatriny fotsiny hoentin'iny zavatriny réaction zay ohatra zany zao hoe io masonao io raha ataoko ohatr'izao ataovy ohatr'izao nge ny masonao hoe fa mipika ho azy réaction zay réflexe zay zavatra voajanahary ataon'Andriamanitra ny anatintsika dia manao an'izay ho azy tsika io fiarovan-tena ohatran'izay ve ny fiainanao hatreto ny zavatra mahasosotra dia réaction sosotra ianao
misy zavatra mampatezitra dia hoentin'izay koa ianao dia tezitra ianao. Misy zavatra mampitahotra dia normal be raha matahotra ianao. Sa ianao misafidy ny iainany fiainam-pinoana efa mandroso amin'izay ve ianao raisinao an-tanana tsara. Action kosa ny ataonao, zany hoe misaina aloha ianao zay vao manao zavatra. Zay ny dikany hoe action misaina aloha ianao dia hoe zao no ataoko. Ny dikan'ity resaka hoe mandeha amin'ny finoana ity dia izay mihitsy ny tadiavintsika hoe raisinao an-tanana mivaly teninao amin'ny tranga miseho. Ary raha mandinika andreo olobe any finoana ao anaty baiboly ao tsika mijery andry David tsika niatrika Goliata dia misy fanapahan-kevitra tsy hoe jerenao nge Filistina tamin'izany raha isa-marainy Goliata manao miantsiady amin'ny Filistina dia zareo réaction andry zareo ny zavatra ataony mangovotra daholo dia matahotra. Fa i David nanapa-kevitra ao anatin'ny finoana fa ahoana nareo matahotra io fa ahoana fa izy io no miaika ny Andriamanitra velona dia nandroso izy. Ary rehefa mandroso izy dia izay no misy vokany ohatr'izay daholo. Raha vao ohatra tsika senao ka eo fotsiny tsy manao zavatra na hianatra nyity resaka finoana ity ataoko hoe herintaona azy tsika senao tsy mitondra ninina amin'ny fiainanao. Raha tsay ianao hoe zarangany dia androso manolo tena ho amin'izay zavatra inonao ianao dia izay no mitondra fandrosoana eo amin'ny fiainanao. Ohatr'izany ihany koa raha ohatra ka mahatsiaro an'i Abrahama tsika ny tenenin'Andriamanitra hoe miala ianao amin'ny taninao fa ataoko fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Dia tena nataony mihitsy lepa misy action, misy asa atao mihitsy. Ohatr'izany koa Petera nahitany Jesosy nandeha teny ambony rano dia hoy izy hoe Jesosy za koa mba alaivo makeny dia tsy maintsy niala tao anaty sambo kely izy. Ny zavatra tiako tenenanao anatin'izany dia ity hoe ny fanoloran-tenanao amin'izay zavatra inonao. Mitombo moramora ihany tsika senao hoe ohatr'izao sy ohatr'izao ny Andriamanitrantsika mahavita an'izao izy, mampanantena an'izao izy. Hitaro any imagination anao ny alaivo ny nofonofon'Andriamanitra ho anao. Fa zany rehetra zany tsy manova ninina ratsy itsika mihitsy aloha ny manolo tena hoe zany dia androso. Ny finoanao io mantsy dia mitondra anao androso. Ao amin'ny Exodus 4:10 haitsika loatra zany tantara zany rehefa ilay hiditra io ny ranomasina mena teo anoloana teo Farao sy ny forongony ny Rija Rasolindray be ao aoriana manenjika natahotra be ny zanak'Israely. Ny andininy 4:12 amin'ny Exodus 4:12 haitsika loatra hoy ny tompo milaza hoe zany ady anareo ny tompo fa nareo kosa angina. Fa ny andininy 5:12 indraindray adinitsika. Ny andininy 5:12 dia hoy tsara ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jehova tonga tamin'i Mosesy hoe Mosesy fa maninona ianao no mitaraina amiko eto? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Tsy misy fiovana mihitsy ry sakaiza amin'ny fiainany se raha tsy ohatra ka resy lahatra mihitsy se hoe manapa-kevitra mihitsy se hoe androso aho. Zany hoe mandroso zany misy action atao ao. Somary miova ny vidéo projecteur atsika dia tsy mazava tsara fa zao foarandravako. Tononoko anao ihany Exodus 4:12 tsy misy fiovana ary vao maika ho resy arytsika senao raha ohatra ka tsy manapa-kevitra ny androso. Tsy misy fiovana ninina amin'ny fiainantsika raha ohatra ka raha tsy manapa-kevitra tsika hoe androso aho. Izay ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe fa manina ianao mitaraina eo, lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Misy an'ilay teny any amin'ny bokin'i Jakoba, any amin'ny Jakoba 2:9-20 midikany hoe mino angentsika senao hoe midikany hoe mino tsika resy lahatra amina zavatra anankiray tsika tena resy lahatra. Izay mantsy midikan'ilay hoe mino tena mahazo antoka tsara ny zavatra ianao tsy hitanao masina izy fa azonao antoka
dia iny zany ny dikany a manova ny zavatra ataonao eo amin'ny hita maso eo. Enonao ngeny Jakoba toko faharoa andiny 7:20 hatramin'ny 20 hoe angamba isy anao hoe ianao manam-pinoana ary za manana asa aseho iamiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary za kosa ny eo aminao amin'ny ny finoako amin'ny asako no tsy fantatrao ry olo-pona fa tsy vanony ny finoana tsy misy asa. Ny finoana zany hitantsika teo hoe ny finoana mitondra antsika androso ary ny finoana miteraka asa. Ny finoana tsy misy asa ninina dia mitovy amin'ny tsy finoana ihany. Fa ny dikany hoe mintsika dia lasa misy zavatra ataontsika momba n'iny zavatra inotsika iny. Raha ndeha ataoko hoe raha ohatra ianao hoe mino hoe misy ohatra hoe reny tamboho reny ohatra zany zao misy an'ireny tamboho reny hoe misy courant io tambohan'olona io. Raha ohatra ianao hoe mino hoe misy courant io dia tsy andeha hotazoninao le fil amin'ilay izy. Misy vokatry ny zavatra inonao zany dia ataonao fa raha tsy zany dia tahaka ny hoe tsy mino ihany ianao. Rehefa miresaka an'izay asa zay tsika senao tena mitaky fanoloran-tena. Mitaky fanoloran-tena le asa fa zay indrindra ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ny amin'ny Romanina toko 4:17. Romanina toko 4:17 hoy ny teny hoe aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona ary atolory zany le momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Tsika ray manontolo ty mihitsy, tsika ray manontolo ty zay no manolo tena. Rehefa mitentsika hoe manolo tena dia tsika ray manontolo ny amintsika hatrany an-tampon-dohatrika hatrany am-paladiantsika ny amintsika ray manontolo. Matetika teneniko aminao moa io hoe isan'ny zavatra mampahantra ny malagasy mampahantra ny malagasy mihitsy le toe-tsaina satria veriko hoe toe-tsaina amin'ny hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe tsy amin'ny fanoloran-tena amin'ny zavatra atao fa hoe rehefa manao rangaha dia fizay zany mihitsy ny toe-tsaina mampahantra. Ary zay mihitsy le ialantsika raha tianao zany ny ahita vokatra tsara ao anatin'ny tsy hoe ianao miaina finoana saty dia hoy aminao hoe andao tena misengage mihitsy tena hoe manolo tena fa tsy ny sasatsasany amin'ny fiainantsika zay metimety amintsika fotsiny. Mampahantra antsika mihitsy zay teny hoe ny fandraisana anjara ny zava-dehibe zay fa tsy ho ataontsika. Hainao loatra ny Romanina toko 4:20 vokatry ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy dia hoy tsara Paoly hoe koa amin'izany dia atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo zany. Ny fahalalantsika ny ataon'Andriamanitra tamintsika sy ny mbola ho ataony amintsika dia mahatonga antsika hoe za omeko an'i Jesosy ray manontolo ny amiko rehetra zay afaka atao hoe ohatrany hoe anala izy nefa ke nomeny anahy nomeny dia atolotro ho azy ray manontolo. Androso zany tsika senao zay le zavatra katsahantsika hitombona amin'ity anio ity hoe say manolo tena androso sy ampandroso ny hafa. Aizitsika senao ny maka ny hery hoentina mandroso. Tsaronao loatra le teny any amin'ny Filipianina toko 4:17 miteny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Afaka matoky an'Andriamanitra tanterakitsika fa ampy atsika tsara mihitsy izay efa nomaniny ho an'ilay isa-potoana mitranga tsirairay. Ny andrasany amintsika dia hoe ho atolotra ve io tenanao io ho fanatitra andao androso
manolo-tena ao anatin'la asan'Andriamanitra, ao anatin'la asa, ao anatin'ilay androsoantsika. Afaka matoky feno an'Andriamanitra tsika satria izy manome toky atsika hoe mampahery atsika. Zaraintsika anankiroa ny zavatra resantsika sy ianao amin'izao anio izao ary. Ty anankiray voalohany ty dia iresaka manokana mihitsy tsika ny amin'ny hoe ianao androso. Ahoana le mandroso? Efa tamin'ny taona lasitsika tena nahaka fotoana be ny resaka an'izay, resaka fiainam-pakatoavana ny resantsika amin'ity voalohany ty, amin'ity tapany voalohany ty. Amin'ny tapany faharoa indray tsika iresaka ny mahazava-dehibe ny fanoloran-tenanao eo anivon'ny fiainan'ny mpino miaraka amintsika. Dia ho hitanao eo moa izay. Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko? Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika, ny action andrasan'Andriamanitra amintsika, hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny Salamy 7:1-7 hoe ny lalany didinao no hiazakazahako fa hampalalainao ny foko. Azaka andao hoe tarafina amin'izany daholo tsika sy ianao amin'ity anio ty. Any anatin'ny fotsika tena te handroso amin'ity fanarahana an' Jesosy ty tsika. Fa fanontaniana mipetraka hoe manahoana rehefa misy sitrapon'Andriamanitra fantatritsika zay tenin'ny Tompo, miazakazaka ve tsika fankatoavana eo no eo ny tediavin'ny Tompo amintsika. Eo amin'ny 9:90 dia hoy ny teny hoe mandeha faingana ka tsy mitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Ao samy manjinika mihitsy. Misy zavatra indraindray raha afaka fantatritsika ilay sitrapon'Andriamanitra fa miaino lalandava eny tsika sy ianao. Ny andrasan'ny Tompo amintsika dia ity hoe rehefa mino izany tsika avy dia mankato na dia tsy azontsika aza ilay zavatra angatan'ny Tompo amintsika. Ny olana amintsika be saina be dia be adivarotra. Fa ny Tompo dia hitarika atsika hoe andaontsika avy dia mankato na dia tsy azontsika azy. Izany ilay hoe action na asa andrasan'ny Tompo amintsika. Hitanao ny fangatitsika sy ianao aka sary an-tsaina ohatra ny fifandraisana amin'ny zanaka sy ray aman-dreny. Tsika zany ilay ray aman-dreny dia manan-janaka ao an-trano ao. Ohatran'izay mihitsy mantsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny ray aman-dreny dia tsika zanaka. Misy fotoana tsika miteny zavatra amin'ny zanakitsika, miteny hoe na misy zavatra sainao ataony zany hoe ty ataovy an'izao makesy fa maninona, dia ianao te hiteny hoe zao ilay ankizy zany te anontany hoe fa maninona ny atao an'izany, dia ianao miteny hoe zay fotsiny teneniko dia andana ataovy. Tsika sy ianao moa ve tsy miteny ohatr'izany amin'ny zanakitsika? Ane miteny ohatr'izany koa tsika. Nahoana no anao an'izany ho ilay zanakitsika? Dia hoy tsika hoe satria izay ny teniko dia ampy izay. Tsy manontany ny any anatinao aloha ianao hoe te hanao an'izany ve tsika sa tsy te hanao an'izany. Tianao ny androso, andao hianatra ankatoa eo no eo. Tsara ravako, tsara lavitra. Dasoloha ny mankatoa na tsy mahafaly atsika azy, ny mankatoa n'ilay zavatra ataontsika na tsy mahafaly atsika azy, tsara lavitra izay noho tsy mankatoa mihitsy. Tsy ny fihetsepontsika sy ianao no arahana. Dia ianao indraindray miady varotra foana hoe ka izao fa maninona Jesosy, fa maninona tsy izy ny manatony, mba ataovy manatony izy. Oravako izay tenenin'ny Tompo dia andao ataontsika. Maka ohatra ihany tsika miresaka ny misy tenin'Andriamanitra aloha ampatsahiviko anao any amin'ny Samuela voalohany 1:5-20 sy
roa amby roapolo sy telo amby roapolo fa tsy raiky amby roapolo sy roa amby roapolo 22 23 zao ny soratra ao Samuela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo roa amby roapolo sy telo amby roapolo sitraky Jehova moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsadra mihoatra no miaino ny feon'ny Jehova eny manaraka ny tsara no ny fanatitra ary miaino ny tsara no ny saboran'ondry lahy fa ny mihodina tsy mankatoan'Andriamanitra ny dikan'izany mihodina dia ohatra ny eloka ny fanaovana n'ireny fanompo-tsampy be reny ny ditra dia toy ny manompo sampy inona moa ilay maditra fa tsy ilay madido mafilo velona tenenina foana fa ravako andrositsika amin'ny fankatoavana eo no eo satria ny fangatan'andro any tena tsy fankatoavana zavatra ataony mody marenina izy mody marenina dia rehefa avy eo any teneninao izy hoe fa zay fa impiry ny teny anao dia hoy izy hoe tsy henoko zany any zaho mihitsy aza manina mihitsy anao fa tsika koa nanao an'izany tambola kely fa ohatr'izany le fanao dia hoy aminao hoe tsika koa manao an'izany amin'Andriamanitra misy fotoana misy zavatra tenenin'Andriamanitra tsika dia ho atsika le izy ohatrany hoe mbola mody faniny ianao tsy te akato ianao zay tandremo raha avako fa mbola maka ohatra anankiray ohatr'izay ihany zanaka sy ray aman-dreny ohatr'izay ihany inona indray ny zavatra miseho mbola manao jeu ihany ohatra zany le ankizy dia irahanao hoe ndana mba ataovy le couverna sasao le vilia dia mody adala be ndrindra andranona mihitsy zay tsika senao zay fa tsy akato andao ravako tena raisitsika mihitsy zay zavatra tenenin'Andriamanitra amintsika akato eo no eo tsika misy fotoana rehefa kamokamo ankato zay tsika andeha ataoko hoe tsisy androso fa mety aminao mihitsy koa ny tenenan'Andriamanitra amin'izany za tsy miteny hoe aza mivavaka tena hoe to amin'ny tompony raharaha fa jereo fa sao dia fahakamona le mivavaka na le manao dinika lavity tsara mihitsy le fisinfan'Andriamanitra afaka mifampahery fa ndraindray efa sitrapon'Andriamanitra maintso fosy tena hoe noavy bolon mazava tsara tamin'izany anoana ty fampianarana ty dia nampisaina mihitsy ty zavatra teneniko anao ty eritrereto ange raha avako raha ny zavatra ataontsika amin'Andriamanitra no ataony amintsika saina raha ny zavatra ataontsika amin'Andriamanitra no ataony amintsika ahoana raha ohatra ka ny hafaingana ny fankatoavanao no hafaingana ny hanomezan'Andriamanitra anao no ilainao tsika izao mbola tsy nataonao ihany le izy dia raha ohatr'izay koa nataon'Andriamanitra amin'izay soa ihany fampamindra fo Andriamanitra fa dia mampisaina anazy zany mampieritreritra anao hoe tena lalina tokoa eritrereto ane hoe ahoana raha Andriamanitra zany no miteny aminao zao hoe mivavaka ianao zany dia hoe Andriamanitra miteny aminao hoe za ve zany iresahanao zany raha mody faninao sany hanampy anao fa tsy mbola zao fa moa fe tsy ohatr'izany mihitsy nataontsika an'Andriamanitra nefa ny amin'ny fiainana soa fa mamindra fo izy dia miteny amintsika zao hoe any amin'ny Romanina ny toko faharoa izy miteny hoe andao le famindrapon'Andriamanitra tsy ho araraotitsika inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ity resaka fankatoavantsika ity ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika izay mino mankato eo no eo ny voalohany mankato manontolo ny faharoa mankato manontolo salamo fasivy ambin'ny folo amby zato ny fahefatra hoy tsara ny teny mpanao salamo hoe ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara tsaronao le tenentsika teo tsy resaka fandraisana anjara ny zava-dehibe fa ho tandremana tsara tsy miova raha afaka ny fenitr'Andriamanitra ny amin'izay hoe zao no izy amin'ny sitrapon'Andriamanitra zao no marina zao no diso ny anjarantsika senao mampitovy ny fijerintsika amin'Andriamanitra
dia io lalàn'andriamanitra io zavatra tenenin'andriamanitra io a dia hotandremantsika tsara tsy ho ary ho takatritsika daholo ny sain'andriamanitra rehetrarehetra. Misy fotoantsika lehibe adihevitra ho a te hafantatra hoe fa maninona aloha izany ampanaovina an'izany tsy ho takatra ny saintsika avokoa izany. Hoy ny inona zavatra miseho amin'ny zavatra tenenin'andriamanitra amintsika, fidifiditsika hoe inona metimety amintsika, ty zao mety, ty kosa tsara zany zavatra teneniny tompo izany ataoko izany, ty kosa loatra tsy anjarantsika sy ianao izany. Ny anjarantsika makatò fotsiny, makatò manontolo an'ilay tenin'andriamanitra, fa mpankatòtsika fa tsy mpitsara ny lalàna akory. Mpankatò isika fa tsy mpitsara ny lalàna. Arak'izay Jakoba 4:1-12 zay. Ny zavatra andrasan'ny tompo amintsika izany dia makatò manontolo. Andao tandremantsika tsara mihitsy ny dia hoe ianao izany misalasala eo ohatran'ny tsy tena tenin'andriamanitra ho anazy izany a. Atsipiny any anatinao hoe izany koa ve dia mety amin'izao vanim-potoana izao. Ny tenin'andriamanitra marina hatrany hatrany na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, tsy miova ny heriny. Ny ataony devoly a manipy fisalasalana ny amin'io tenin'andriamanitra io a aty anatitsika. Dia inona no miseho? Fankatoavantsika. Fa tsy tafa-mankatoatsika raha vao injay fa misalasala ny amin'ny tenin'andriamanitra sy ny fitiavan'andriamanitra antsika. Lasa mieritreritsika hoe tena tia tokoa ve Andriamanitra? Mieritreritsika hoe tena tenin'andriamanitra ho avy izany. Tandremo mihitsy izay fomba fiasan'ny fahavalo izay, manipy fisalasalana aty anatitsika izy, dia indrao dia voafandrika izy amin'ny fonao rehetra. Aza miankina amin'ny fahalalànao. Andao hianatra toky an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Rehefa miteny izy a dia izay izany, satria fantatritsika hoe tsy miteny ivelan'ny fitiavany izany mihitsy izy. Izay zavatra teneniny a vokatry ny fitiavany atsika, ny fitiavany hafa, dia mankatò manontolo ny faharoa, izay ny faharoa. Ary ny zavatra fahatelo a ankatò am-pifaliana isika. Teneniko anao tary amin'ilay hoe mankatò eo teo a hoe mety tsy faly ianao amin'ilay mankatò iny, tsy miaino ny fihetsem-ponao izany ianao, fa hoe inona ny asain'ny tompo ataonao a dia ataonao. Fa izao nefa mitombo isika dia hoy isika hoe andao tena hikatsaka an'izay hoe za hianatra an'izany mankatò am-pifaliana izany. Ao amin'ny Salamo 5:100 hatrany ny andraisantsika azy ary amin'ny 7:7. Salamo 5:100 7:7. Satria ilay zavatra tamin'ny tompo ataontsika matetika tsy tena azontsika tsara ilay izy, mety tsy mahafinaritra ny paozin'ilay izy, ilay endrik'ilay izy ety ivelany, fa ilay iravoravoantsika nge dia satria fantatritsika mihitsy hoe rehefa mankatò zao a dia mihena ilay olako, satria nge ny lalàn'Andriamanitra le tena mety indrindra. Hoy ny Romana 12:2 tsara ny kasitrahana ary marina io. Mandeha amin'ny tokintsika, mandeha amin'ny finoana hoe izay no izy amin'ity lalàn'Andriamanitra ity a, dia manaraka an'io azy izany. Dia fantatritsika hoe raha manaraka an'io a mihena izany ty olanako ity, dia njikany misaotra ny tompo, mifaly sady feno fanantenana. Ary indrindra fantatritsika loatra fa andraisantsika valim-potia avokoa izay fankatoavantsika rehetra, na hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Andraisako valim-potia any an-danitra ny fankatoavako rehetra. Andraisantsika sy ianao a valim-potia any an-danitra, le hoe miaina le fiainam-pinoana, le finoana satsika. Tian'Andriamanitra anana an'izay fifandraisam-pitiavana vao mainka lalina izay. Izay nge ny ampatonga antsika anana an'ilay finoana sara avako. Mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra ianao.
ohatrany rehefa tamin'ilay fotoana namparaiky pitianao hoe tena lala be le fifankatiavanareo roa taminy ianao vao nity dia nefa le olo tianao tia biby be dia lasa tia biby ianao ao anatin'ilay izy satria rehefa miresaka aminao le olona dia ohatrany le biby foana ny tantarainy dia ohatrany lasa tianao koa le izy avy eo. Any amin'ny jaona voalohany any toko 5 andiny 7 jaona voalohany toko 5 natsika ny didiny tian'Andriamanitra tsika ho atosika izay fitiavana izay ny mankatoa an'Andriamanitra dia lasa tsy mavesatra amintsika ny didiny tsy haintsika hoe mavesatra fa haintsika hoe tena misaotra azy mihitsy ary tsika hoe miteny antsika hoe tia ny zavatra mena atao. Jesosy no miteny eo amin'ny jaona toko 4:10 andiny 5:10 hoe raha tia anareo dia hitandrina ny didiko. Veloma mihitsy izay fitiavana an'Andriamanitra izay angatao amin'ny tompo hitombo ao anatinao fa afantaranao ny fitiavan'Andriamanitra anao dia lasa mety azy miaty azy ianao dia lasa mankatoa am-pifaliana. Zavatra farany ao anatin'ity tapany voalohany teneniko anao ty zany inona zavatra andrasan'Andriamanitra anao mba hatonga anao androso mankatoa eo no eo mankatoa manontolo mankatoa am-pifaliana ary mankatoa hatramin'ny farany mankatoa hatramin'ny farany. Lalina be mihitsy tsika amin'ilay manomboka zavatra dia tsy mahatotosa hatramin'ny farany ity. Mbola amin'ny Salamy 5:70 hatrany angeny akatsika tenin'Andriamanitra eo amin'ny andinin'ny 7:30 sy ny andinin'ny 2:20 izay nivakitsika. Salamy 5:70 andinin'ny 7:30 izao soratra hoe Jehovah ho toroy ny lalany didinao dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Izany ve ny any anatin'ny fotsika senao hafa hatramin'ny farany hitandremantsika azy. Salamy 7:20 andiny 2:20 miteny hoe apetrako ny foko ankatoa ny didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Fanoloran-tena mihitsy izany manolo teny ianao hoe niary rehefa ty dia ty mba tsy le teny hoe manolo tena mantsy indraindray ohatrany efa mandeha misosasosa ty anatintsika mety hoe ny teny mavesatra angamba ny anatiny kokoa raha hoe mivoady fa ten'Andriamanitra miteny aza mivoadivoady fahatany fa tiako any anatin'ny fonao mihitsy izay eritreritra izay hoe za rehefa hoe hanompo an'io Jesosy io manompo an'io tompo io dia akatoa manolo tena mihitsy akatoa eo no eo akatoa manontolo akatoa am-pifaliana ary akatoa hatramin'ny farany. Ny dikany manapa-kevitry ny akatoa mandra-pahafatitsika isika ary ataontsika amin'ilay voambolana anankiray koa hoe na dia ho faty aza isika ho ilay Apokalypsy 2:2-2 miteny hoe tsy nakamaminy aina intsony izy na dia ho faty azy hatramin'ny farany. Mila olona ohatran'izay tsika eto ambonin'ity tany ity hatramin'ny farany mankatoa hatramin'ny farany fa tsy miovaova eny an-dalana eny arakaraky ny filinina sy ny zava-misy tsika senao mankatoa hatramin'ny farany izay tsika no mandroso. Hiditra amin'ny zavatra faharoa resahako aminao ao anatin'ilay hoe mitombo amin'ny lasa aloha faranako tsara ilay zavatra teo aloha teo mba ahafahantsika senao mankatoa an'Andriamanitra dia tsy maintsy fantatritsika ny sitrapon'Andriamanitra dia mitombo ao anatin'ilay fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra isika dia eo an-trantsika no matetika no miverina hatrany izay hoe ka tsy fantatra angely hoe sitrapon'ny tompo hoe inona zao io tompo io tsy mampifilafila izy fa ampahafantariny anao ny sitrapony ataontsika mazava hoe izay sitrapony fantatritsika dia andao ataontsika dia ho ampahafantariny atsika ny manaraka rehefa fantatritsika rehefa ataontsika izay sitrapony fantatritsika. Raha ohatra zany zao ianao ao anatina toy ny fisalasalana mihitsy hoe tsy hitako angely ny lalana andehanako tsy haiko hoe makaiza fa za te hankatoa mihitsy fa hankatoa inona
dia aza mitadiny tsy hita be fandao zay fantatra ao fa tokony ho atao ary dia ataovy arak'izay efa nianarantsika teo. Ao amin'ny Filipiana toko 7:4 hoy ny teny apôstôly Paoly hoe kanefa aoka ho ao amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika koa. Aoka ho ao amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika koa. Tsy resaka finoana ty tsy théorie mameno kahie saotra ny tompo mihitsy fa rehefa miara-mianatra ohatr'izao tsika dia anao mandray noty be mahafinaritra mihitsy fahasoavana izany fa andao avadikintsika fiainana. Izay le resaka fankatoavana avadikintsika fiainana hitombotsika ilay finoana. Ny zavatra resantsika manaraka ao anatin'ity hoe sa manolo tena androso sy ampandroso ny hafa. Mila apatsahiviko anao tsara aloha hoe inona moa ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany, inona ny antony fidianan'Andriamanitra atsika. Zavatra anankidimy raha ohatra ka fehezina ny antom-pisitsika, samy manana an'izay fomba hitondrany tompo ho fiainantsika manokana itsika fa ity iraisantsika rehetrarehetra. Ny antom-pisitsika anankidimy ny voalohany eto ambonin'ny tany ianao fa tian'Andriamanitra ahafantatra azy. Izay ny voalohany, tian'Andriamanitra ahafantatra azy. Ny zavatra faharoa, tian'Andriamanitra hity azy. Izay ny antom-pisitsika faharoa. Ny voalohany ny alalan'Andriamanitra, ny faharoa ny hitian'Andriamanitra, ny fahatelo ny hitombo lasa memanahaka an' Jesosy ianao, mitombo ao amin'Andriamanitra. Izay ny fahatelo, mitombo ao amin'Andriamanitra. Ny fahaefatra ny hanompo an'Andriamanitra. Ny voalohany ahafantatra an'Andriamanitra, ny faharoa hitian'Andriamanitra, ny fahatelo hitombo ao amin'Andriamanitra, ny fahaefatra hanompo an'Andriamanitra, ary ny fahadimy rahavako ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany dia izara an'Andriamanitra amin'ny hafa. Ireo zavatra no mahatonga anao mbola eto ambonin'ny tany ho an'Andriamanitra dia ireo no andrasany amintsika ireo ny antom-pisitsika ahafantatra azy, hity azy, hitombo ao aminy, hanompo azy ary izara azy amin'ny hafa. Izay zavatra anankidimy izay indrindra no tiako hisarihana anao hoe andaotsika te handrosontsika sady hampandroso ny hafa. Dia misy zavatra anankidimy tiako zaraina anao hanolorantsika ny tenantsika. Ireo zavatra rehetrarehetra ny tantaraiko anao ireo mantsy tsy mety ireo raha vao ianao rery amin'izao, fa tena mila ny hafa isika. Tsy maintsy mila ny hafa isika ahatanteraka an'ireo antom-pisitsika anankidimy ireo. Izay mihitsy ny ikasan'Andriamanitra ny olombelona, ny ikasan'Andriamanitra atsika hoe teraka indray ao amin'i Jesosy dia manana ankohonana, manana fianakaviana kristianitsika ao amin'ny samy mpino. Izay zany izao ilay ho resahako aminao. Ny zavatra voalohany resahako aminao anatin'izay dia ity: te handroso ianao, manolo tena handroso sy hampandroso ny hafa. Andao atsika sy ianao hanolo tena iombona amin'ny hafa ao anatin'ny fanompom-pivavahana. Fa zany ny zavatra tena mampandroso atsika, manatanjaka ny finoantsika sy mamerina ny fifaliantsika zany. Tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha ohatra ka tsy manana an'izay fiombonana miaraka amin'ny hafa ao anatina fotoam-bavaka dia miaraka manao fanompom-pivavahana. Zany zavatra andra afaka ny zavatra tsy tena naharesy lahatra mihitsy taloha, fa eritreretiko hoe tsy dia ilainy zany. Fa hitako be mihitsy hoe namboarin'ny tompo mihitsy ny taty anatiko taty ahitana hoe tiana tena mila ny hafa, ary tena tiany tompo mihitsy isika miara manao fanompom-pivavahana. Tena zava-dehibe mihitsy le manao culte, manao fanompom-pivavahana nareo tokantranao, fa indrindra eo anivon'ny fiangonana misy atsika. Fa izany no lalana ataon'Andriamanitra eo atsika androsoantsika, ampatanjaka ny finoantsika sy mamerina ny fifaliantsika.
enonao angeny tena mimpanao salama amin'ny salamy faina amin'ny telopolo anjeny fahavalo hoe zao ny soratra hoe voky ny matavy ao an-tranonao izy ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Lazaiko anao a fa eo amin'ilay tranon'Andriamanitra izay voarafitry mipino farafakeliny roa miangona, izay antsoina hoe tranon'Andriamanitra, misy fiombonana pino farafakeliny anankiroa dia hoe ndao tsika sianao hiara hivavaka dia hiara hideran'Andriamanitra dia fa tsika fahasoavana be manana ny fiangonana isika ao angentsika riseny vokisan'Andriamanitra amin'ny matavin'Andriamanitra indraindray a lasa ohatrany hoe mahikozatra zany tsika amin'ilay fiainana mahakristianina tsika satria hoy fotsiny tsika hoe efa mandefa culte ny radio vaovao Masova za tsy mila makany am-piangonana zany tsy izay mihitsy ny antony anaovantsika culte isan-kalahady eo amin'ny radio vaovao Masova fa amporisihana anao mihitsy hoe andao manatona fiangonana manana fiainam-piangonana fa any no amikisan'ny tompo atsika ny matavy ary ny ony fampifaliana no ampisotrony atsika any. Ao amin'ny salamo faharoa amby roapolo amby zato anjeny voalohany dia hoy ny mpanao salamo hoe faly ara hoy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ianao ilay reradreraka iny bitsiky ny devolany anatina hoe aza mandeha andro fa miakatra kely ny tension vao maika teneniko anao a mahereza mihitsy a ny Hébreu 10:20 aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Inge tsy famporisihana fotsiny hoe dia eny fa tena lalan'Andriamanitra ampatanjaka ampandroso atsika reny fanimpom-pivavahan-dreny. Tena ekeko mihitsy fa misy zavatra mety tsy tanteraka ao anatina fanimpom-pivavahana. Mety misy zavatra mety nahita tany amin'ny fiangonana hafa ianao velona be mihitsy ny endry zareo any aty fa izao mety ianao mihitsy ilay ampiasain'ny tompo hoe mba hisy mizara fahavelomana ao anatin'ilay izy fa andao tsy ataontsika tsinotsinona fa tena n'olo-tena mihitsy tsika le manolo-tena misengage jerenao nge malahelo mihitsy nge miforavako fa misy olo zao efa manana andraikitra reo am-piangonana fa rehefa servisy any izy ny tonga mivavaka indraindray rehefa servisy satria zany dekona diakona indraindray rehefa servisy tsy hitanina leha fa tsy maintsy soloina oravako zany ilay tsy mampandroso zany fa ndao isaina ny hafa hoe za andeha ho any am-piangonana androany juste mba hampandroso ny hafa azonao tsaina moa fa za mihitsy koa ary le izy no mahita anao feno fiderana teo zao tsika niranira raiky amin'ny fitopolo amby zato tena henoko mihitsy mifahamarinana io tenin'Andriamanitra io fa mampisy fifaliana ny miara-mihira fiderana mamelona ny fanantenanao le hoe ay ve misy pino hafa koa manana ray-tapo ianao fa tsy hoe irery be dia miaraka ao anaty fanimpom-pivavahana. Ny zavatra faharoa resako aminao manolo tena mihitsy hanana fiombonana amin'ny hafa le teo zany ho amin'ny fanimpom-pivavahana tsy ataonao ambanin-javatra zany fa ity manaraka ity indray le fiombonana mipino hafa mihitsy manolo tena hanana fiainam-piombonana miaraka amin'ny hafa. Fantatrao moa fa ao ange no ahafahantsika sianao mahalala hoe fa iza tsara moa ianao ty rehefa mifanerasera amin'ny olona tsika raha afaka vao hitanao ny tena mahizy azy ianao ary rehefa mifanerasera amin'ny olona tsika zay vao fantatrao tsara ny antom-pisinao rehefa mifanerasera amin'ny olona. Raha ohatra ka ianao rery no mipetraka any amin'izay any amin'ny île déserte iny zany any amin'ny toerana tsisy olona mihitsy dia tsy azonao an-tsaina mihitsy le toetra mbola mila amboarina any aminao any tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe fa ohatrany ahoana marina moa ianao inona ny tena hainao satria kaiza kory ara izay ampiaranao azy fa ao anatin'ny fifaneraserantsika amin'ny hafa no ahalalantsika ahafantarantsika ny identité antsika tsara hoe zao kay nanaovan'Andriamanitra
ary ahafahantsika mahafantatra tsara ny antom-pisintsika. Ianonao ange fa vakiko aminao midika teny ombonana Romanina 2:20 andininy 4:15 Romanina 2:20 andininy 4:15 hoy ny soratra hoe eny ao amin'ny vatana iray dia misy zavatra maro anisan'izay, misy zavatra maro anisan'izany vatan'izany kanefa tsy mitovy asa avokoa ireo. Dia toy izany koa na maro azy isika dia vatana iray ihany no isika tafaray amin'ny Kristy ka mifampiankina toy ny fampiankinan'ireo zavatra anisan'ny vatana iray ihany. Inona ny tenentsika? Tsy nataon'Andriamanitra handeha irery mihitsy tsika fa nataon'Andriamanitra hifampiankina. Saino ange raha ny zavatra eo amin'io vatanao io mandeha irery, esory ange ny orinao esory amin'ny vatana dia atsipazo ery dia misy dikany ve? Tsisy antony mampaorina azy mihitsy, tsisy dikany, sady tsy mahay amin'le antom-pisiny mifofona zavatra nefa raha vao tsisy ati-domobaiko izy dia tsy hainy izany. Inona koa no ny ataony rery mipitika ery amin'ny tany ery? Tsisy. Ohatr'izany daholo mihitsy io vatantsika io raha mandeha irery. Raha tanana fotsiny izany dia tapaka tanana mipetraka eo ambonin'io latabatra io ny tapaka tanana, nga io mahay manoratra raha tapaka tanana fotsiny. Raha mandeha amin'izao fotsiny tsika dia tsy mety fa mifampiankina mihitsy ny zavatra mivatantsika rehetra. Ohatr'izay mihitsy tsika ny kasan'Andriamanitra tsika. Dia misy fotoana raha afaka tsy tafa-mandroso ianao raha ohatra ka tsy nitsoniavinao ny hafa. Misy fotoana mantsy tsika asisiky ny fahavalo amin'izay rehefa hoe maharadratra amin'ny fiainana za tsy mampifono aleoko za rery ihany. Tsy mandroso ianao raha vao ianao rery. Eny ka misy fotoana le tongotra tafitohana fa mety ianao mihitsy ange le vava mitsoka le tongotra Dia tsika tsy te halala fotsiny izao hoe za tsy te hahita izay fanafitohinana any fa ny amin'ny fiainako ataoko mandeha jolie amin'izao. Ianao tia ny tompo hampandroso ny hafa sady handroso. Tsy afaka mandroso mihitsy ianao raha tsy miombona amin'ny hafa. Dia raiso ho fahasoavana isaoron'ny tompo ilay olona ao amin'ilay sampana na dia olona tsy tanteraka daholo raha tahaka anao koa tsy tanteraka. Isaory amin'ny tompo ilay olona ao anatin'ilay fikambanany diakonina sy loholona indraindray masosotra be. Isaoron'ny tompo fa ampiasain'ny tompo ireo. Dia ny andrasan'ny tompo amintsika manolo tena mihitsy aho hoe za rangahy hanana fiainam-piombonana miaraka amin'ilay olona na inona mety zavatra eo. Ao anatin'izany dia andaontsika sianao hanolo tena hiaina lavitra ny fandrafiana. Ao anatin'ilay fiainam-piombonanao misy an'ilay teny any amin'ny Efesianina 2:2-9. Izao ny tenin'ny tompo ao hoe tao amin'ny nofony, tao amin'i Jesosy no nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao ho tandremana mba hanakambanany antsika rotota ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary ny ampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra no ny azo fijaliana izay namonono ny fandrafiana. Tsika senao indraindray te hitsoaka be fotsiny izao hoe rehefa misy an'izany zavatra izany dia ohatrany hoe tsy te hitikiditra fotsiny izao tsika fa tian'Andriamanitra ampiasaintsika hampihavana sy tena hoe olona tsy mitondra fandrafiantsika ao anatin'le tranga. Andao ngediny antsika mihitsy ao anatin'ireny fiainam-piangonana misy antsika ireny misy fotoana ravako misy olona niresaka an'izay mihitsy izao vao tamin'ny vahaolana tarby le SMS tsy voavaky ireny dia vakiko atao riana dia misy hoe tena nanao sakafo agape ondry zareo tao am-piangonana dia agape izany ve hoy tiana fanatinana ny antsoina hoe agape fa ny mpanam-bola omena ny mpanan-karena ao am-piangonana izany omena vary dia miaraka amin'angamba atokana ny tasin'le lokany dia izahay ny olona mavomavo atao eo ambony atondraka ny lokany.
azonao tsaina zany zavatra atenen'le olona zany veo izy niagape tena haingo be mihitsy maratra mihitsy zany fon'le olona zany mahita ny zavatra ohatrany madinika zany resaka mihinam-bary fa mampisy fisarahana hatramin'le manokana seza am-piangonana hoe ty efa seza nianina zany eto oravako andaotsika senao tena hiaina an'olo tena mihitsy tsika hoe za ataoko zay ampatonga ny hoe tsy misy fifandrafiana ao anatin'ny fiangonana ao anatin'izay fiombonana misy anao na fiangonana io na fikambanana satria tsika senao dia natsoan'Andriamanitra ho ministry ny fampihavanana amin'izao fanavozana ny fanjakan'Andriamanitra zao tsika ingeny sakaiza ministry ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy amin'ny tegnan'izany 9:20 sy 20 le tenany tompo milaza hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristiny nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana koa dia iraka solon'ny Kristy zahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'ny Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Inona ny tenin'ny tompo amintsika mibaiko ny tompo amintsika ambassadeuran'i Jesosy tsika ny andrasan'ny tompo amintsika dia olona mpampihavana tsy mpitondra fandrafiana jereo fa sao dia ny zavatra ataontsika mitondra fampisarahana nefa tsika olona ministry ny fampihavanana voatendro ministry ny fampihavanana ianao ary raha ohatra ianao ka tsy ao anatina fiainana fiombonana dia aiza moa ny ampiaranao an'izany maha-ministry ny fampihavanana anao zany kizary ny ampihavananao io dia mahereza ianao miaina an'izay manolo tena hanana fiainam-piombonana amin'ny hafa ianao. Zavatra fahatelo resantsika senao manolo tena hianatra amin'ny hafa isika mba hitombo zay mantsany zao le resantsika hoe sa manolo tena mba handroso sy hampandroso ny hafa manolo tentsika hianatra amin'ny hafa mba hitombo misy zavatra tsy ho hainao mihitsy raha tsy miaraka amin'ny hafa ahoana moa zany ny ianaranao an'izany hoe mifankatia raha ohatra ka onjonjonao rery foana amin'ny fiainana dia mifankatia amin'inona amin'ny akanjo mandrony se sa amin'ny latabatra ao an-trano ahoana ny ianarantsika n'izany hoe mamela heloka dia mitombo ao anatin'izany raha tsy misy an'ireny gidragidra mpiainan'ireny angese ao anatin'ilay fifandraisana nefa ny ahitantsika an'izany dia tsy afaka mitombotsika dia hoy aminao hoe andaotsika hiteny amin'ny tompo hoe ity ary dia za Jesosy te hianatra hitombo amin'ny fiarahana amin'ny hafa enonao ny teny ao amin'ny Efesianina toko 4 ao andiny 9:20 vakiko amin'dika teny ombonana Efesianina toko 4 andiny 9:20 Jesosy izy no mahatonga ny tena manontolo hitambatra mafy sy voatana ny famavany rehetra iray ka rehefa samy miasa araka ny tandrifiny avy ny zavatra nisany tena dia hitombo ny tena manontolo sady hoe ny tany ny fitiavana enao zany rehefa miasa araka ny tandrifiny avy ny zavatra rehetra aza mijerijery ny hafa be enao jerena miaraka amin'ny tompo hoe za Jesosy manolo tena za handroso ary za hampandroso an'ity hafa ity ny fanoloran-tenanao dia efa mampandroso an'io hafa io ataovy tsara zay tandrify anao dia hitanao mihitsy hoe miamitombo ianao isaory amin'ny tompo daholo mihitsy ny zavatra manahirana ao anatin'izay fiainam-pifandraisantsika any amin'ny vondrona sy fiangonana sy sampana misy atsika any na ao anatin'ny fianakaviana misy atsika kory azy fa dia mianatra mitombo amin'ny tompontsika faefatra raha avako andaotsika nolo tena hanompo miaraka amin'ny hafa manolo tena hanompo ny hafa sy miaraka amin'ny hafa isika zavatra anankiroa manolo tentsika hanompo ny hafa ary hanompo miaraka amin'ny hafa
manompo ny hafa sy manompo miaraka amin'ny hafa. Rehefa ataontsika izany a dia hoeninao hoe misy dika ny fisianao eto ambonin'ny tany, misy lanjany ny fisianao, misy dika ny fisianao hoe ao amin'ny marika toko 9:5-7 ny tenan'ny tompo milaza hoe nizaniza nge tahamonjy ny ainy dia avery azy ary nizaniza no ahavery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Ny dikany hoe aminao hoe ny antom-pisitsika hanompo an'Andriamanitra ary le manompo an'Andriamanitra dia sain'Andriamanitra mifanompontsika. Ao ny ahafantaratsika ny ahitantsika tsara ny lanjan'ny fisitsika rehefa hitantsika hoe afaka mampandroso ny fiainany hafa. Fa andao mantsy tenentsika tsara hoe inona ny dikany hoe fanompona. Ny dikany hoe fanompona aloha tenentsika tsara, tsy hoe makany am-piangonana fotsiny dikany dia manao zavatra any am-piangonana. Tsy izay ny dikany hoe fanompona. Mifototra ao anatin'ilay hoe fanompona dia fanasoavana ny hafa izay ny zavatra tian'Andriamanitra ataontsika. Misy fanompona ataontsika fa tsy misy diran'ny fiainan'ny hafa misy akory le izy. Petera voalohany toko 4:10 milaza hoe samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo, tsy tahaka ny mpitandrina tsara dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Ny fanompona dia fanasoavana ny hafa. Andao aritsika nolotena an'izany isan'andro, manolo-tena. Efa niteneniko anao mihitsy io tamintsika nianatra tamin'ny heriny hoe andao hianatra mafy tsika. Manolo-tena ianao hoe tompo a, za anao soan'ny anina androany. Izay ny dikany hoe asa fanompona ry indraindray le zavatra ataontsika tsy saintsika akory hoe ampandroso an'iza ary ty fa dia mandeha fotsiny tsika mitondra n'le mamovaravara-piangonana dia tahaka ny hoe ataontsika mekanika be fotsiny ilay izy, fa saintsika hoe ampandroso ny hafa izay. Misy tenin'Andriamanitra ao am-pitory-teny ao tiako hovakiana aminao ny toko 4:7-12. Pitory-teny toko 4:7-12 zao ny soratra hoe tsara andro no indray ho ny tenin'Andriamanitra fa misy valany tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia haren'ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarina azy. Ary koa raha misy miara-mandra ny roa dia mafana izy, fa atao ahoana ny ampahafana ny irery? Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leo ny tsy akory, ary mahazaka 3 olana tsy mora tapahana. Ina ny zavatra lesona raisintsika amin'izany? Tian'Andriamanitra tsika senao hiara hiasa, hanompo ny hafa zany tsika dia hanompo miaraka amin'ny hafa. Inona ny tombony lehibe ao anatin'izay hoe miaraka? Hitantsika eo amin'ny mpitory-teny toko 4 eo, eo amin'ny 9:7 izy tomantsika hoe mandaitra kokoa kay ny asantsika, misy impacta kokoa ny asantsika, misy fiatraikany kokoa ny asantsika rehefa miaraka miasa. Dia andao saintsika mihitsy izay hoe hanolo-tena hiaraka hiasa amin'ny hafa. Ao amin'ny 9:10 izy tomantsika ny hoe mihena kokoa ny risika ny anjerana raha ohatra ka lavo ny anankiray dia misy manarina izy. Mihena kokoa zany ny risika hoe tsy mety io zavatra io, fa satria miara mifampitantana handroso. Ary rehefa miasa miaraka tsika, hotsika zany voalohany hoe mandaitra kokoa le asa ataontsika, mihena kokoa ny risika hianjerana, ary miasa tsara daholo ny zavatra eo an-tanana rehetra. Tsy misy ressource tsy afaka ampiasaina tsara zany, fa miasa tsara avokoa ny zavatra rehetra. Ny dikany tsy misy verimaina ny ezaka rehetra. Tian'Andriamanitra mihitsy tsika hay an'izay, hianatra. Le izy tena ianarany satria azoko loatra fa misy fotoana matetika indrindra dia tsy tena mahafinaritra le miara-manao zavatra, fa ao nefa le hitombona dia andaontsika hanana an'izay toe-tsaina hoe manolo-tena hanompo ny hafa sy manompo miaraka amin'ny hafa. Zavatra farany
resako aminao ndrasino fa misy tenin'andriamanitra tiako vakina aminao zay vao miampita amin'ny farantsika Matthieu 5:20 ary amin'ny andinin'ny 7 hoy tsara ny tompo milaza amintsika hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto rahalahako kely indrindra reto ny tompo no nataonareo tamiko. Andaontsika senao hisaina n'lay hafa, misaina hoe mampandroso azy ve zany dia ataontsika zay azontsika manolo tena mihitsy tsika manao zay azontsika atao miara manompo amin'ny hafa mampahery ny hafa. Zavatra farany ary amin'ity resako aminao, andaontsika senao hanolo tena hanatanteraka ny iraka lehibe ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany. Tao amin'ilay lazaiko anao teo hoe misy antom-pisina anankidimy tsika, dia ny antom-pisitsika fahadimy dia ny zaran'Andriamanitra amin'ny hafa. Ainao loatra ilay Matthieu 7:20 milaza ny amin'ilay iraka lehibe. Dia ny zavatra ataontsika fahadimy farany zany dia andao hanolo tena hanatanteraka n'ilay iraka lehibe miaraka amin'ny hafa. Manolo tena hanatanteraka ny iraka lehibe miaraka amin'ny hafa. Ny tenin'ny tompo milaza hoe mandeha any dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandiko anareo, ary indrizao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mandray ny tandrifintsika isika ao anatin'ilay vina be an'Andriamanitra, ilay vision an'Andriamanitra, ny anangona n'ilay ankohonany. Misy ankohonany zaza maditra nandeha niala tao an-tanàna dia tian'Andriamanitra angoniny ireny. Dia izay ny vina be an'Andriamanitra dia andaontsika hiditra ao anatin'izany. Manolo tena ho amin'izany mihitsy tsika hanatanteraka ny iraka lehibe. Ho tsara ho tsika hatrany hatrany zany fa izay nge ilay miaina ilay mandroso mampandroso ny hafa. Sainao hatrany zany rehefa mahita olona ianao eny an-dalana dia sainao amin'izay masona iraka lehibe izay. Miteny ratsy be ilay olona dia aza tonga dia hoe za taloha dia ohatr'izay mihitsy mangina mahatsiravina be ny teninareo ohatran'izany dia eritreretiko hoe zany ny antsoina hoe masina. Fa rehefa diniany zany fomba fiteniko zany tsy mampiditra olona ho an-danitra mihitsy zany. Fa rehefa afaka misaina hoe tena very izy, tsy mahay afa-tsy zany zao ilay olona, tompo ahoana ny anehoako fitiavana amin'ity olona ity mba ahafahako mizara ilay filazantsara aminy. Manolo tena hanatanteraka ny iraka lehibe. Izay zavatra anankidimy izay ny zavatra nresahako taminao tao anatin'izay tapany faharoa izay dia mino fa ny tompo miasa ao anatin'ny fotsika rehetra manosika tsika androso, mankatoatsika dia manolo tenitsika ho amin'ny fampandrosoana ny hafa, mampandroso ny tenatsika sy mampandroso ny hafa ihany koa. Ataontsika senao hivavaka. Tompo malala feno fankasitrahananao zay amin'ny anaran'i Jesosy tamin'izay zavatra nampianarinao taminay tamin'ity androanyity. Androsoana indray dingana manaraka na dingana vaovao na dingana mety efa teo mihitsy fa mety mihemotremitra kely eo zay mandroso mihemotra eo ao anatin'izany satria efa enina hatrany ange zany filazanao ny amin'ny fiainam-pankatoavana zany. Fa noho ny famindraponao dia mampatsiahanay ianao androany. Efa enina hatrany ange ny mahazava-dehibe an'izany fiombonana mpino. Fa androany mbola apatsy hivinao anay hoe ay mila manolotra ny tenanay ao anatin'izany mihitsy zahay, dia tsy misafosafo fotsiny arak'izay mety eritreritra eo na metimety aminay fa tena mandeha hatramin'ny farany. Jesosy hifonanay aminao mihitsy izay fanaovanay tsinotsinona an'izany teo aloha, izay mety ho fangatahan'andro rehetra tamin'ny fiainam-pankatoavanay, hifonanay aminao. Izay mety dido mihitsy aza fa mety mifona mihitsy ilay maditra rehefa diniana, tenenina foana fa Andriamanitra misaotra fa
ny famindraponao no isotomanao anay indray androany hoe andao anao dingana vaovao handroso a dia ampandroso ny hafa mifona aminao mihitsy zahay tompo a raha matetika manao tsinotsinona n'izay fiombonana amin'ny hafa tahaka ny hoe mahavita tena kay mofirehareana mihitsy izany fomba fisainana izany dia tompo andreto zahay miaraka manolotra ny aminay ray manontolo ary a ampiasao zahay tompo a tena afaka ho fitaovana tena tsara ery eo ampelantananao ho fitaovana mahomby a afaka mitondra ny fahatsaranao a manampy ny hafa androso a misaotra Jesosy fa nanao ny mameno ny tsirairay avy manaraka ohatra hoe tompo miaraka mitondra ny fiainanay ao anatrehanao a sy izay mety eta mavesatra eo amin'ny fiainanay Jesosy mitondra nyty firenenay ty ao anatrehanao mihitsy aloha zahay mandinika na izao zavatra mitranga ao anatin'ny andro tao anatin'ny andro vitsivitsy zay a miresaka anty resaka taom-baovao malagasy isan-karazany ty Andriamanitra tena hoe mifona aminao zahay ny amin'izay fanaova tsinotsinona an'ilay tena maizy azy anao Andriamanitra ao anatin'izay zavatra iainan'ny Madagasikara anay ny firenenay ifonanay aminao zay mety hoe tsy fijoronay tena fahazavana izay tena kristianina eto amin'ity firenenay ity ndreto zahay tompo miaraka maketo anatrehanao eto zahay hoe sitrano ny firenenay dia ampiasao zahay ho tena fahazavana manomboka ao tokantranonay ao amin'izay misy anay rehetra tompo avonjeo anatin'ny fahantrana lalina ny zahay jereo hatrany anatin'ny tokantrano sy ny vilaninay rehetrarehetra any Jesosy tena misy aloko ny fahantrana ao amin'ny malagasy ao raha vako amin'ny anaranao zany Jesosy dia hitondraonao fahazavana le tena fahazavanao marina fa tsy zavatra amboamboarina sy antenaina amin'ny zavatra hafa Jesosy mamindra-fo aminay dia ianao no manasitrana ny fiainam-pifandraisana mety manahirana rehetrarehetra ao amin'ny tokantranonay ao amin'izay sehatra misy anay manasitrana ny anatin'ny fony tsirairay ary manasitrana azy ao anatin'ny aretina rehetra koa miasa fanasitranana ianao tompo ajereo le fiainanay andavanandro a le ilainay le zavatra mila tao mila napahana hevitra ianao no mampahery a ianao no mamatsy a ianao tompo no manoro ny lalana mila andehanana dia sa mandroso izahay sa mandroso sa mankatoa amin'izay hitondranao anay dia ianao no miasa ao anatin'ny ankohonana jereo manokana izay ankohonana manana mbola tena hoe tsy ao amin'ny tompo tsy ao aminao ilay olona ao an-trano ao Jesosy avonjeo manokana dia ianao Jesosy no hiasa ahatonga ny hoe resy lahatra ny filazantsaranao izy anafaka ao anatin'ireny fiankinan-doha samihafa ireny matoky ianao zay Jesosy fa eo an-tananao zany a dia ianao no miandraikitra amin'ny fiainanay dia mitahiry anay raha sitraponao indrindra mbola ho tafaraketo izay amin'ny herinan'io toy izao ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka